ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mampifanenana no hiaramanantsika tratra ity alakamisy fa 4 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika dia ny pistily ho an'ny Hebreo 4:9 ka hatramin'ny 9 Hebreo 4:9 ka hatramin'ny 9 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka ilaozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy. Vahoaka androso amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray dia fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoanan'Andriamanitra ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana ary ny fitsanganan'ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Fa izay efa nohazavain'ny Andria mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy-masina ary efa nanandrana ny teny tsaran'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa ny emotra dia tsy azo avaozana indray amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ny ranon'orana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anaty tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozona ary ny hafarahany-teny midorana. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mpino mandroso ho amin'ny fahatanterahana, izay no azo amintinana ny tapany voalohany amin'ity mofinaina ity. Mpino mandroso amin'ny fahatanterahana. Ny epistily an'ny Hebreo moa araka ny fahafantarantsika azy dia nosoratana ho an'ireo jiosy niova kristianina tao Jerosalema. Jiosy niova kristianina tao Jerosalema izay olon-tsotra ihany, tsy dia tena hoe ireo karazan'olona ambony tao Jerosalema tsy akory tao Jodia fa olon-tsotra. Ny antony dia ireo olona ambony dia mbola niazona ny finoanan'ny judaisma satria Jerosalema izay renivohitry ny fivavahana judaisma dia saika ireo olon-tsotra izay nisy ara-moa izany nisy Andry Petera, ry Maria, ry Jaona tao Jerosalema koa olo izay avy any Galilea ny sasany nifidramonina tao Jerosalema hany ka sahirana ity fiangonana ity satria betsaka ny olona antonontonony ihany ny fivelomana nefa niankina tamin'ity fiangonana tao Jerosalema ity ary hitantsika ny vahaolana naseho ny asan'ny apôstôly 4 tamin'ny latsahan'ny fanahy masina fa niompanana ireo kristianina ireo satria tsotra izy ireo ny vahaolana nenti niatrika ny fahantrana tamin'ny asan'ny apôstôly 4 ny vahaolana izay hoentin'ny mpino miatrika ny fahantrana dia ny fifankatiavana, ny fifampizarana, ny fiombonana, ny fifampitondrana, ny mavesatra. Izany no ny vahaolana iarahan'ny kristianina mitondra ny mandresy ny fahantrana. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly ilay fiorenan'ny fiangonana voalohany. Ny fiangonana dia anankiray izay manana anjara biriky amin'ny ady amin'ny fahantrana satria mivohy ny mampivelatra ny fifankatiavana, ny fanahy ny fiombonana. Kanefa moa na izany ary ny toetra n'ity fiangonana tao Jerosalema ity dia nanana olana be izy satria teo anivo ny fiarahamonina izay tsy nino an'i Jesosy. Manodidina azy dia tsy nino an'i Jesosy, ny jiosy tsy nino an'i Jesosy ary ny olana koa dia nizarazara izy ireo satria ireo izay mpanohana ny fiangonana dia nanomboka kivy toa ohatran'izay foana ny manome, toa izay foana ny manolotra, toa izay foana ny mitondra tara-biriky fa ny hafa toa mitazatazana fotsiny ary zay nahatonga ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira andresahana tao amin'ny soratra masina satria tratran'izay fakam-panahy ny fiasaram-belantsy izay hoe toa izay foana ny manao aloha izay tsy tena azoto hanome. Hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly amin'ity andiny ny vizita izay ampiantarantsika ity ary dia hitarafina ny hoe ahoana no ahatonga ny mpino hiroso bebe kokoa amin'ny fahatanterahana. Ny epistily an'ny Hebreo dia mazava tsara fa misy dingam-piainana, dingam-pinoana
amin'ny voalohany de le ataony hoe abdiam-pampianarana. Abdiam-pampianarana izay tsy mbola tonga amin'ny fahatanterahana akory. De hoy izy manao hoe aokary ilozantsika zany abdiam-pampianarana ny amin'ny Kristy zany, fa handroso amin'ny tanteraka isika. Inona le abdiam-pampianarana momba ny Kristy? Ny abdiam-pampianarana momba ny Kristy dia Paoly koa mampiasa an'io fa tsy ny epistolany Hebreo ihany. Dia le teny hoe abdiam-pampianarana momba ny Kristy dia lay hoe le fahalalana tsotsotra, lay fieritreretana lay Jesoa ara-tantara fotsiny ihany. Le abdiam-pampianarana de zao lay Jésus historique na lay Jesoa ara-tantara zay no toriana. De izay le abdia, lay Jesoa ara-tantara. Ilaina le Jesoa ara-tantara satria Jesoa ara-tantara lay teraka tao an-tranon'omby, Jesoa ara-tantara lay nanao fahagagana, Jesoa ara-tantara lay zanaky Maria, Jesoa ara-tantara lay tetsi-teroa. Tsy iny mitondra antsika ao amin'ny fahatanterahana ny epistily ho an'ny Hebreo, fa lay Jesoa efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, lay Jesoa mpisorona be no mitondra antsika ho amin'ny fahatanterahana. Zava-dehibe le Jesoa ara-tantara, fa tsy ny finoantsika ny fahagagana nataon'i Jesoa no mahatonga antsika hitombo amin'ny fahatanterahana. Tsy mitodika amin'ilay Jesoa mpanao fahagagana ihany isika, ilainy zay. Abdiam-pampianarana zay, hoe ny antony ivavahanao de noho ny fahagagana, abdiam-pampianarana zay. Ny antony ivavahanao de mba ho voky tahaka an'ilay Jesoa namoky olona mihoatry ny 5,000 lahy, de abdiam-pampianarana zay. Hoe ny antony ivavahanao de zao satria tery tahaka ny fahateren'ny mpianatra teny ambony onjan-dranomasina tamin'ny tafio-drivotra, abdiam-pampianarana zay. Zany hoe tsy hoe tsy ilaina le abdiam-pampianarana mazava ho azy, fototra zay. Fa izao tsy mitombo amin'ny fahatanterahana isika raha ohatra ka miorina fotsiny ihany am'ilay Jesoa mpanao fahagagana no eritreretintsika. Raha ohatra ka lay Jesoa ara-tantara fotsiny jerentsika, de lay Jesoa zay mamonjy antsika tao anatin'ny sarotra, lay Jesoa zay idodododona rehefa ao anatin'ny zava-manahirana, lay Jesoa zay idododontsika rehefa ao anatin'ny zavatra mety ho lalovantsika, zany hoe izay mamaiky atsika de zao lay fiainana tany ihany. Raha mitodika fotsiny zao am'ilay Jesoa ara-tantara isika, dia manjary lay fiainana eto tany ihany ny ilantsika azy. Zay mahatonga ny epistolany Hebreo hoe abdiam-pampianarana amin'ny Kristy zay. Tsy hoe tsy ilaitsika zany, mazava ho azy. Aiza moa tsika no andeha rehefa ao anatin'ny sarotra? Ao amin'Andriamanitra. Aiza moa tsika no andeha rehefa misy fahaterena? Ao amin'Andriamanitra, ao amin' Jesoa. Saingy zao tsy zay ihany, fa tsy maintsy mizotra ho amin'ny fahatanterahana isika. Tsy hoe mivavaka ho an'ny hanina isan'andro ihany, mivavaka ho an'ny hotafiana ihany, mivavaka ho an'ny fahasalamana ihany. Raha izay fotsiny ivavahana de zao abdiam-pampianarana zay hoy ny epistily ho an'ny Hebreo. Paoly raha toerana nazavany koa tsy mifanohitra mihitsy. Hoy Paoly mane raha am'izao fiainana izao ihany no anantenana ao an'i Kristy, de mahantra indrindra noho ny olona rehetra ianao. Noho zany dia mizotra ho amin'ny fahatanterahantsika zany, de tsy mijanona am'ilay Jesoa ara-tantara, fa mibanjina kokoa an'ilay Jesoa mpisorona be ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Paoly manao hoe, hoy ny epistolany Hebreo manao hoe aokary ilozantsika zany abdiam-pampianarana amin'ny Kristy zany, fa handroso amin'ny tanteraka isika. Mialoha ny resahantsika le amin'ny hoe inona lay tanteraka, de aokary reto ialana hoy izy. Aoka antsika tsy hanao fanorenana ray de fibebahana ahafahana amin'ny asa maty. Anankiray amin'ny abdiam-pampianarana ilay hoe fibebahana mba ahafahana amin'ny asa maty sy ny finoanan'Andriamanitra. Raha jerena de ohatra hoe inona koa moa mahadiso an'izany? Zany ve de tokony ialana, zany ve de tokony ilaozana hoe fibebahana sy finoanan'Andriamanitra? Fa inona moa no tokony hibebahana? Zany ve de tokony ilaozana? Eny tokoa abdiam-pampianarana zany. Raha jerena amin'ireo ataontsika hoe jiosiniova kristianina. Rehefa miteny mantsy ny jiosiniova kristianina manao hoe fibebahana, de tsy mitovy amin'ny fibebahana resahan'ny testamenta vaovao. Mivombolana mitovy, fa ny fibebahana tao amin'ny jiosy dia fiverenana ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Zany hoe ny antsoina hoe mibebaka de zao mitodika manatanteraka ny lalàn'i Mosesy, miala
ohatra hoe nanota ny olona niala tamina nandika ny lalàn'ny Mosesy, nandika ny fampianaran'ny Mosesy, ny fampianaran'ny fariseo, fampianaran'ny sadiseo, fampianarana atao amin'ny tempoly, tsy nanao an'ireny na nandika an'ireny de zao ny antsoina hoe mibebaka dia miverina manao ireny asa, manao ireny lalàna ireny zany, miverina manatanteraka ilay asan'ny lalàna. Zay mahatonga ny mpitirany Hebreo manao hoe asa maty, satria ny fibebahany kristianina tsy fibebahana mampitodika ny olona amin'ny lalàn'ny Mosesy, fa fibebahana ny olona mitodika amin'ny Kristy, mitodika amin'ny fahasoavan'ny Kristy, mitodika amin'ny famindrampon'Andriamanitra. Mibebaka dia tsy hoe miverina ao anatin'ilay lalàn'ny Mosesy, fa ao amin'ny Kristy. Re afaka hoantsika manao hoe lay fibebahana zany eto de le fieritreretan'ny olona ho mahavonjy tena, zay mahatonga ny hoe asa maty. No heverina ny episitioran'ny Hebreo zany de mazavana hoe ny fibebahanao de zao tsy lay fibebahana mieritreritra hoe nao mahavonjy tena, satria raha ohatra ka miainga amin'ny fibebahan'ny fariseo de ny hoe toy ny mahavonjy tena izy. No heverina fa ny fanajan'ny lalàna ny mahavoavonjy azy, hoe fanajan'ny lalàna, kanefa hoe Paoly manao hoe Jesosy koa ny teny an'izany nge tsy misy mahatanteraka an'ilay lalàna, tsy hoe satria ianao niezaka tsy nangalatra, niezaka tsy nitsangatsanga, tsy namono tsy nitsiritra, fa zao tsy nanaja ray aman-dreny. Hoy ny tompo matsin'ny fariseo manao hoe nareo ny teny manao hoe korbanina, zany hoe efa tokony efa nomeko an'Andriamanitra daholo ny meko anareo de zao tsy manaja ray aman-dreny intsony nareo, tsy manampy ray aman-dreny intsony ianareo. De diso zany, mety ho nanaja ny ray aman-dreny indray ianao, tsy nandanga, tsy nitsiritra zavatra ola, fa izao tsy nanaja ny andro sabata. No zany dia tsy misy olona voavonjy amin'ny lalàna, hoy Paoly. Kanefa ny fibebahana zay resahany Jiosy amin'ny fibebahana de zao fiverenana sy fanatanterahana zay lalàna zany, de zay mahatonga ny episitioran'ny Hebreo hoe asa maty zany, tsy asa velona zany, asa maty, satria asa tsy mitondra anao ho amin'ny famonjena, asa tsy mitondra anao ho amin'ny fiainana, fa asa vao maika mahakivy ianao ary, satria arakaraka ny anaovanao an'ilay lalàna mahatonga anao tsy sambatra. Martin Luther de niteny an'izany mahatsiaro an'izany tsika ty amin'ny taona 780 izay nahatonga Martin Luther ory am-panahy. Hoy Martin Luther hoe tsy nataoko ange ny fahadianina, nandeha tongotra teny amin'ny lanezy, nikapoka ny tenako, namaky boky, niary tory, nataoko daholo ny fomba rehetra mba hanalako an'izany teboteboka zany olam-piainako zany, satria mahatsiaro meloka foana ao anatrehan'Andriamanitra, mahatsiaro tsy tanteraka foana ao anatrehan'Andriamanitra, arakaraky ny ezahako anaovako ny hanajako ny lalam-piangonana, hanajako ny fomba-pivavahana, ny toatsapako hoe tsy sambatra zany. Fa rehefa iona tamin'ilay fahasoavan'ny Kristy hoe fahasoavana no amindrenanareo, de raha tsy azo sambatra ao Martin Luther. Zany hoe kay tsy misy ay ny dikany hoe fibebahana amin'ny asa velona na ny fibebahana mifanohitra amin'ny asa maty dia fametrahana ny hoe tsy mahavonjy tena, fa no vonjeny Kristy ao amin'ny Jesosy no misy zany famonjeny zany, mandray zany famonjeny zany noho ny amin'ny finoanan'ny Kristy. Fa hoy any episitioran'ny Hebreo manao hoe ialana tsy hoe ny fibebahana amin'ny asa maty ihany, fa ny finoanan'Andriamanitra. Finoanan'Andriamanitra, io le finoanan'Andriamanitra tsisy an'i Jesosy, zay mahatonga ny episitioran'ny Hebreo hoe abdy mpampianarana zany. Finoanan'Andriamanitra tsy misy an'i Jesosy zany, ialana zany. Fa ny finoanan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, zay ny makany amin'ny fahatanterahana. Raha ohatra ka finoanan'Andriamanitra satria ny Jesosy tsy nino an'i Jesosy, de hoy ny episitioran'ny Hebreo tsy mety zany. Fa finoanan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy, zay ny makamin'ny fahatanterahana. Ialao ny episitioran'ny Hebreo izany fibebahana amin'ny asa maty na ny fieritreretana an'Andriamanitra ho tsy misy Jesosy zany, ny fieritreretana an' Jesosy ho tsy zanak'Andriamanitra, de tsy izy zany hoy ny episitioran'ny Hebreo. Fa ny fahatelo lehibe de izy koa manao hoe fibebahana ahafahana amin'ny asa maty sy finoan'Andriamanitra, fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana. Za moa de tena fomba Jiosy mihitsy, fisasana maro. Ina moa dikan'izany hoe zany hoe lay fomba no heverina mahavoavonjy, fisasana maro. Ny vavahana Jiosy zany de nanao ny zava-dehibe natsoina hoe fomba, zay tenenin'ny episitioran'ny Hebreo hoe aloka ihany izy ireny. Lay zavatra nitezaina, zavatra
pedagogy Paoly amin'ny epistily any Galatiana, zany hoe nitaizantsika atakatra ny masina, atakatra ny hevitra ntsony hoe masina izy ireny, fa tsy hoe reny akory ny mahavoavonjy. Ary dehibe ny kristianina indray mieritreritra manao zava-dehibe ny forme, na ny hoe ny maha-kristianina dia ilay fomba ivelany. Tsia ilaina nge izy ireny, fa tsy reny akory ny maha-kristianina. Tsy hoe ny akanjo anaovantsika na ny fombafomba-pivavahana, tsy reny akory, reny de fitaovana sy fiasana ihany izy ireny. Mitaonantsika hifikitra, mitaonantsika atakatra ny fahamasinan'Andriamanitra, fa tsy reny akory ny maha-kristianina. Zay mahatonga ny epistily any Hebreo hoe tandremo tsara fa mbola misy aminareo manao zava-dehibe ny amin'ny fisasahana, ny fametrahan-tanana. Ny fametrahan-tanana moa fomba fanao jiosy ny judaisme manao ny fametrahan-tanana, fazantsika tamin'ny ny mpisorona manao fametrahan-tanana, ny mpisorona tamin'izany, mpisorona sy mpisorona be dia nataon'ny jiosy ho zava-dehibe izy io, hoe tamin'ny fotoan'andro hoe ny fametrahan-tanana dia toy ny natao ohatrany hoe raha tsy makeo am'ilay mpisorona be tsy mahazo famelan-keloka, raha tsy hametahan-tanana tsy mahazo famelan-keloka. De hoy ny epistily any Hebreo tsy zany ka. Tsika zao anatin'ny réforme, mahatsiaro manokana ny réforme de resy lahatra fa fanjakam-pisorona, zany hoe azonao ataony mandray famelan-keloka amin'ny finoanan'i Kristy. Tsy voatery ho manatona ny mpisorona be ianao vao azo famelan-keloka. Ary io ndrasa Martin Luther, natonga ny Martin Luther nanao hoe tsy mety nge zao fampianaran'ny fiangonana zao hoe tsy maintsy manatona ny papa fe, tsy maintsy manatona ny evêka fe, tam'izany fotoana zany. Fa zao moa efa hafa mihitsy, efa Vatikanina faharoa ny fiangonana katolika romanina de efa tena nanova zavatra sarobidy eo amin'ny tantaram-piangonana. Fa tam'izany fotoana zany dia neverina hoe tsisy famelan-keloka raha tsy zay tonon'ny ny mpitondra fivavahana. Dia zay natonga Martin Luther nanindry ntsony hoe fanjakam-pisorona hoe Kristy nge efa maty ho an'ny olona, zay rehetra manatona ny Kristy. Kristy rery ny mpana lalana antsika amin'Andriamanitra, fa tsy ny mpisorona be intsony. Ary ny fotoam-pivavahana tsy lamesa intsony, fa ny fotoam-pivavahana de fiderana sy fisaorana, ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra. Fa ny sorona efa vita ny Kristy, Kristy no mpisorona be farany, ary tsy misy mpisorona intsony ao aorianan'ny Kristy. Fa ny fiangonana, ny mpino de zao afaka manatona ny Kristy ankalalana. Zay ny mahatonga ny hoe mifatanterahana, hoe raha makamy mifatanterahana de zao miala am'izany feritreretana hoe tsy ny fametrahan-tanana ataontsika loatra akory ny ratsy, fa lay finoana ny hoe ny fametrahan-tanana na ireny ny mahavoavonjy na ny fombafomba fivavahana, ny fisasana, ny tsipitsipirin-javatra, ny rity sy ny seremony eo anatin'ny fiangonana, ireny no heverina mahavoavonjy tsia, fa abidi-pampianarana ihany zany. Dia hoy izy manao hoe fampianarana koa moa ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Ny fariseo hitantsika ny adiny fariseo sy ny sadoseo momba ny fitsanganan'ny maty, izay reny hoy ny epistily any Hebreo de zao tsy reny akory ny zava-dehibe. Na ny fiainana mandrakizay, ny fiainana mandrakizay ny fariseo moa de tahaka ny fiainana mandrakizay ny silamo ohatra. Silamo koa mino fiainana mandrakizay, fa ny silamo ny fiainana mandrakizay de hafa mihitsy hoe ny eto tany ihany fa tsara fotsiny, misy sakafo be de misy tovovavy be dehibe de ny eto tany io ihany nofisiny zay atao tsara fotsiny, volamena be de misy sakafo de misy fisotroana de misy tsy zay ny fiainana mandrakizay. Raha izay ny fiainana mandrakizay eritreretina dia ialao zay hoe ialao zany fotom-pisainan'izany hoe ny epistily any Hebreo tsy resaka hoe dina, sakafo na zavatra na fahafinaretana nofo zany fiainana mandrakizay zany. Zay mahatonga ny hoe ialao zany, fa tsy zany ny fiainana mandrakizay, fa fiainana mandrakizay zao fiainana miaraka amin'Andriamanitra, fiainana feno fiadanana sy fifaliana ao amin'ny tompo. Hotsika hoe mizotra amin'ny fahatanterahana. Rehefa mizotra amin'ny fahatanterahana ary sika de mazava ny tenin'ny epistily any Hebreo, mitodika amin'ilay Jesoa mpisorona be. Farafahakeliny de reto zavatra telo reto ary no izorantsika raha miala amin'ireo zavatra ny teny roa abidi-pampianarana reo isika de mizotra amin'reto lafin-javatra telo reto, satria mibanjina ilay Kristy mpisorona be. De zao voalohany indrindra de zao, raha mibanjina ilay Kristy mpisorona be isika dia miaina ny fitiavan'Andriamanitra, miaina ny fitiavan'Andriamanitra, mibanjina ilay Jesoa izay
mpisorona be namera ny heloky ny olona, manalalana ny olona amin'Andriamanitra, mifona ho an'ny olona, olony fitiavana, ny fizorantsika amin'ny fitiavanamana, ny fitiavana an'Andriamanitra mahatonga antsika amin'ny fahatanterahana. Ny olona mbola ao anatin'ny fitiavan-tena, zay resahantsika teo hoe mieritreritra ho mavonjy teny, raha mbola ao anatin'ny fitiavan-tena ny olona fa tsy fitiavana ny hafa, fitiavana ny mpiarabela dia zao tsy mbola amin'ny fahatanterahana izy. Rehafako mibanjina ny Kristy mpisorona be, mibanjina ny Kristy zanak'Andriamanitra mifona ho antsika dia zao miaina amin'ny fitiavanamana, miaina amin'ny fitiavana ny hafa. Fa ny faharoa dia zao koa, ny olona zay mibanjina ny Kristy mpisorona be dia zao olon'ny finoana izy, ka manaiky ampiasain'ny finoana. Rehefa manao zavatra mandeha amin'ny fahatanterahana isika, rehefa miaina amin'ny finoana amin'ny zavatra zay atao. Raha ohatra ka miaina amin'ny finoana isika dia tsy miaina ampanaovin'ny tompo zavatra dia tsy mieritreritra ny materiel hoe tsy manam-bolaka dia tsy vita io, tsy manam-bolaka dia tsy handeha, tsy salama ka tsy hanao, be dia be zany. Fa rehefa makamy amin'ny fahatanterahana isika dia zao mizotra amin'ny fahatanterahana isika dia zao miaina amin'ny finoana sy ny fahasoavana, miaina amin'ny finoana sy ny fahasoavana, mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky an'ilay Kristy mpisorona be izay manelanelana antsika aminay tompon'izao rehetra zao dia Andriamanitra. Minoa revako malala, miaina amin'ny finoana sy ny fahatokiana an'Andriamanitra ianao dia mizotra ho amin'ny fahatanterahana. Fa ny fahatelo sady farany, izay miaina amin'ny fahatanterahana dia zao olona feno fisaorana an'Andriamanitra ny fiainana isan'andro, olona feno fisaorana an'Andriamanitra. Tsy olona mpanimetsina an'Andriamanitra, tsy olona mpitsara an'Andriamanitra, tsy olona mitarain-dava, tsy olona menimeny, tsy olona mahatsiaro resy, fa olona mahatsiaro mpandresy faly lalandava, mahatoky an'Andriamanitra, feno fisaorana. Afaka malala enganenao hizotra amin'ny fahatanterahana satria manana an'ilay Jesoa izay avy any Nazareta, teraka teto amin'izao tontolo izao tonga olombelona, saingy efa eo ankavanan'Andriamanitra mifona ho anao ary inonao fa tianao, mitaizanao amin'ny fitiavana, mitaizanao amin'ny fahavozana sy ny fitiavanamana, mitaizanao hitoetra amin'ny finoana ary mitarika anao hisaotra an'Andriamanitra isan'andro. Mavaka sisa tokoa misaotranao zao ny amin'ny soatra masina izay mitaiza sy manolokolo ny finoanay, hitoetra amin'ny fahatokinanao Andriamanitra izay tianay. Misaotra Tompo fa tao aminao izay hizotra ho amin'ny fahatanterahana, miorina amin'ny fitiavana, miorina amin'ny finoana, miorina amin'ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra anao ny fiainanay. Misaotra Tompo amin'izao tenatenan'ny herinandro zao fa tsapanay ny haben'ny famindramponao, tsapanay ny fahasoavanao, tsapanay fa Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao ka tsy mahafolona masaraka anay. Tompo rakovy ny fahasoavanao arany isan'andronay, jereo ny fikasanay amin'ny asanay isan'andro, ataovy mahavokatra re, ambino zahay, jereo ny tokantrano tsirairay manaraka izao mofonay izao, taio Jesoa. Ataovy miaina amin'ny fahatanterahana, ataovy mahatoky ny finoananao, ataovy miorina amin'ny fitiavana ary ataovy fiasan'ny fanomezam-boninahitra anao. Mamindrafo aminy amin'izay mety ho fitavosavizanay Tompo, jereo marary, jereo manana olana Jesoa amin'izao tontolo andro zao, ampaherezo hoe eno hivavaka, jereo manana adem-panany amin'ny toeram-piasana any, eo amin'ny fiainam-piankonana dia amboary Tompo, ataovy feno fifaliana, mahay manome voninahitra anao. Ao aminao Andriamanitra ary no ametrahanay ny fiainana isan'andro ary tazony zahay ho fiasana velona eo am-pelantananao. Amen.